Zay. Dia tain'i Jesosy atsika rehetra tonga soa tsara eto amin'ny fandaharana andramoka izao amin'ny ty sabata hariva ty moa dia miavaka kely ny fandaharatsika fa noman'ny izy mivady dia hiezaka anay hiezaka atsika iteran'Andriamanitra amin'ny fomba hafa kely indray hiezaka atsika tena hoe hisaotra an'Andriamanitra ihany koa indrindraindrindra dia nakina an'izao fotoana zao dia raha tonga eto ianao dia arabaina manokana atsika rehetrarehetra zay tonga ato trano sy izay manaraka rehetrarehetra en ligne dia tonga somatsara arabaina tain'i Jesosy daholo zay tonga rehetrarehetra dia manasa anareo miheno finaritra fa afinaritra ny fandaharatsika dia voalohany indrindra dia akintsika feno eo am-pelantanan'Andriamanitra amin'ny fandaharana. Alleluia. Alohan'ny hanomboantsika ny fotoana fa dia tsara nametrahantsika ny fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra dia hiara hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra dia mbola misaotra midera ary manome voninahitra anarana indray zay amin'ity tapakandro harivan'ny sabata ity raha mbola nomenao fotoana namenao tombonandro indray ihany koa ahafahanay hanatanteraka izany fotoana aminao izany Jesosy satria dia tena mbola faly zahay hidera hankalaza amin'ny voninahitra anaranao amin'ity an'ity. Eny Jesosy efa menao anazy tamin'ny maraina teo Jesosy ary tena fena faliana ny fonay tena fena ravony zahay rehetra tonga teto Jesosy ary zao hariva zao Jesosy dia mbola ny herinao sy ny tanjakao no angatahana aminao fenofananao masina zahay tsirairay avy ianao Jesosy nao ka metraka ny teny eo ambavan'ny mpanomponao izay hitory ny teninao eto mangataka ny fananao masina ihany koa izay Jehovah Andriamanitra ampidira tanay tsirairay avy hiatra tanatinay raha iso ny teninao fanahy masina tanatinay kasy ny fonay tsirairay avy Andriamanitra ary anao ihany koa Jehovah Andriamanitra anao ka ampangina amin'ny feo rehetra izay manelingelina anay tsirairay avy tena mba hifatohanay amin'ny teninao ka ahafahanay mandray izany tsirairay avy mba hoentinay hiara hiaina sy ry aminao eto amin'ity tany ity dia mankasitraka indrindra Jehovah Andriamanitra mankasitraka ihany koa namezanao ny ainao na aloranao ny ainao amin'izay anay ka dia tena hoe mpandresy miaraka aminao misaotra Jehovah Andriamanitra. Alleluia. Amen. 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 Riavana malala tsika riavana dia mivavaka satria misy tanjona atsika io riavana malala misy tanjona atsika dia nahita an'izany fiainana mandrakizay zany dia androany raha hiaraka eto atsika dia ao anatin'ny fanomanantsika ny fiainana mandrakizay zao fotoana zao riavana malala dia manasa atsika mihitsy tena hoe hitombo ara-panahy iray fo atsika dia androany atsika hiteran'Andriamanitra hisaotra an'Andriamanitra tena hoe akalaza an'Andriamanitra hiaraka atsika androany riavana malala mahafinaritra n'izany riavana malala zany hoe ho any an-danitra zany ny olona mieritreritra an'izany dia hoe ohatra mbola lavitra zany ohatra ny olona zany tsy dia miasa saina an'izany ny olona zany ohatra ny hoe mandeha ho azy ny fiainan'ny olona hoe mbola hely zany fa ataovy alohan'ny fiainany mbola hita eo ihany zany fa za te tenanao riavana malala fa ndao tsika nomana mandrakizay fotoana zany riavana malala tsy fantatra ary voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa na dia Jesosy aza tsy malala an'izany andro efiny zany fa Jehovah Andriamanitra ihany no malala an'izany dia amin'ny fotoana mampety anazy tsisy mahalala ho avy fotoany mpangalatra ozy Jesosy dia tsisy malala dia izay no any an-tanana antsika rehetra mihitsy hoe andao hiaraka hitomboa tena hoe hiomana isan'andro mandraka hariva. Alleluia. Dia ataontsika ty hira ty dia hiaraka hira atsika izay mahay ny hira dia afaka miara-mihira aminay dia tena hoe imagineo sady ry havana malala zany hoe ho any an-danitra zany. Amen. I'm now
tsisy avela mialamay andray ny satrobony nahitry ny fiainana ireo izay naresy no mananjara amin'ny azonay izay voasoratrao ny boky ny fiainana vozianao larakisy ire tanjona mitondram-bavaka manandanitra izao sana vovojianao ianakisika iray tanjona tafika mitondram-bavaka hoany andanitra izao sana sika izao ratsambatany Kristi Vitadara yarakaya pitari Disikiza Fakuchova Yatingari sari finuana Irosenare sian Decisavela yalamai Anjani satu mahakasika sanera zany a tena hoe vovonjy ianao teneniteny mamisy ny ao akaikinao vovonjy hoe anao amainina vonjy hoe anao amainina ravana malala ohatrany hoe mahagaga ry havana ohatrany hoe mahagaga hoe fa manina ny olona tsy mesesany zany e fa manina ny olona mesesany zany hoe mbola alavitra be nefa ravana malala de Jesosy rehefa tonga de tia tandy tetsiny de niresaka firy ny resaka tia tandy Jesosy de manao mariazy de anao an'izao de de anao zao fa Jesosy rehefa nanao fanoharana rehefa niteny rehefa nitory-teny rehefa rehetrarehetra de resaka momba ny lanitra daholy de mahagaga mahita kristianina tsy mieritreritra no any an-danitra mahagaga mahita kristianina mbola mieritreritra hoe mbola ela be zany tena mahatalanjona fa ianao androany aleo mba ao anatin'le kristianina vitsy mieritreritra fa ho any an-danitra mieritreritra fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra ary tampoka ny atongavan'izany de Jesosy betsaka nanao fanoharana Jesosy hoe
ny fanjakan'andro dia taky ny arenana fenina misy fotoana rehetra zosy ny fanjakan'andro dia taky ny aratarihana tsy efa mitenja zosy dia fanjakan'ny lanitra zao ihany satria raha tena kristianina tsika dia zany tokotrany eny tena tokony hibanjintsika revana malala ny fiainantsika eto ny revana malala vetivety foana e 70 na 80 mba fiainantsika eto fa mandrak'izay ny revana elabe dia raha nomana ihany aleo ny mandrak'izay nomanina fa tsy ny fiainana mandalo fotsiny dia androany anay nanomana tantara kely tamin'ny fanoharana nataon'i Jesosy momba ny fanjakan'ny lanitra dia manarafinaritra na tsika tsirairay. Haleluya. Indro tonga ny mpapakatra mifaza itsena ny mpapakatra indro ny mpapakatra tsena itsena ny mpapakatra mba miangavy tompoko mba misoloka zay tompoko Siapa nanti wanajua fa aneh aja lah. Hai, aneh tsena any angakeka na dia mahatratra mandrosoa io mandrosoa Haleluya. lasaiko anareo marina dia marina koa tsy fantatra akory anareo Tehaka ho an'i Jesosy tsika. Haleluya. zay ny tantara kely tiana naseho amintsika rehetra ry havana malala dia tena hoe fanehoana tamin'ny fanoharana ny amin'ny fanjakan'ny lanitra tahaka n'le 5 eo tsy ny 50 ny 5 dia adala satria tondra fiainana fa tsy mitondra solika fa le 5 kosa endry niomana dia tena hoe samy rendremana izy eny ry havana malala mamparendremana zao fiainana zao maro ny zavatra miseho maro ny problema maro ny rehetrarehetra afaka rendremana tsika fa zao azadino ny solika io solika io ry havana malala dia nididin'Andriamanitra tsika ry havana raha manompo an'Andriamanitra dia ahoana zao ny ten'Andriamanitra raha tianareo dia hitandrina ny didiko ry havana malala tsy afaka misaraka zany zavatra zany raha tia dia tandrina ny didiko ohatrany hoe mpivady zao ry havana malala dia raha olona anankiray tsy afaka tenena mihitsy hoe
mpivady ka tsy mety raha mpivady zany tokony olona anankiroa de ny fanjakan'andra zany de tsy ampy hoe tian'Andriamanitra fotsiny ao de am'izao tsy mbola mahafen'ny fehipetra ry havana malala fa ny hafen'ny fehipetra de ianao sady mitandrina didin'Andriamanitra no tian'Andriamanitra ry havana malala de tena hoe sotra tsika rehetrarehetra nahasamehatra amin'ny farana. Alléluia, tehaka ho an'i Jesosy tsika. Groupe Mikael zay niaraka tamintsika teo zay tamin'ny tapany voalohany a. Mitandray groupe Gabriel zao. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika tamin'ireo mpanofon'Andriamanitra izay nampiseho ilay fanoharana teo ry havana dia izao tsika dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny lohan'ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra dia hainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'izy rehetra ka dia alohany hainoantsika izany tenin'Andriamanitra izany satria ny tenin'Andriamanitra dia tenin'Andriamanitra dia tena teny mampahery ary teny entsika mamakivaky ny fiainantsika manontolo. Alohan'izany dia hivavakantsika milohan'ny tenin'Andriamanitra hiaraka hivavaka ary tsika. Ny Andriamanitra rainay tsara indrindra misaotra anao zahay tamin'ity androany ity, misaotra Jesosy tamin'ny sabata androany, misaotra satria voky ny teninao zahay, voky ny fiderana ary voky ny tantara maneho ny fanjakan'Andriamanitra. Dia makasitraka anao Jesosy satria rakofan'ny fanahy masinao, rakofan'ny ranao raha tsy teo ianao tsy tanteraka ny zavatra rehetra. Jesosy dia mbola misaotra anao ihany koa satria mbola afaka mandrendray ny teninao amin'ity takariva ity dia niangatanay aminao dia aoka ny mpanomponao izay hitory ny teninao eto Andriamanitra, aoka ny fanamasinao ny andrakotra azy, aoka anao ny ametraka ny teny ao am-bavany mba tsy ho hisy diso izay teny rehetra holazainy fa ho tafitany amin'ny tsirairay avy ny afatrao amin'ity androany ity. Ao koa ireo mpanomponao Jesosy izay nataonao andray sy eno izany teninao izany Andriamanitra, naiza naiza misy an'izy ireny na eto amin'ity toerana ity na any amin'ny tokantrano tsirairay avy izay mahita izao fandaharana izao. Andriamanitra rakofo ny ranao masina izy ireny ary indrindra ihany koa dia ianao Jesosy no ame fanahy masina azony mandray ny afatrao, azony mitazona ny teninao satria ny teninao dia hainao an'izay mahazo azy, fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ny teninao dia manasitrana ary ny teninao dia velona sy mahery. Ny teninao koa dia mampitraka izay rendreraka mitanondrika ka dia makasitraka anao raina tsara indrindra dia voninahitra ny eo anao ka hatramin'ny tanondrindraka mandrakizay. Amen. Alléluia, mialatsinika anao adisy kely fa mbola groupe Mikael ihany reo fa reo avy eo Gabriel vao ihany. Efa mbola groupe Gabriel ihany, efa Gabriel zany reo zao ohatreo fotsiny soka. Ndao ary hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika iarahana amin'ny ranabavy Samina. Miarahaba antsika tsirairay zay nafitratra zao sabata masina zao dia sabata ny fandresena ho antsika tsirairay, sabata koa fahafinaretana dia hitondra fiadanana ho antsika tsirairay ilay fanatrefantsika pasika androany samy tahin'Andriamanitra aby antsika jiaby. Dia tandregny tenin'Andriamanitra antsika ry hava malala dia raisintsika ny baiboly sokafintsika ao amin'ny dia sabata ny dia raisintsika ny baiboly dia sokafintsika ao amin'ny Ezekela. Ezekela toko faharoa andininy faheniny ka hatramin'ny
fahavalo. Mivaky toy izao amin'ny agnarana Jesosy. Ezekiela 2:2 ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianao ry zanak'olona, aza matahitra azy, ary aza matahitra ny teny na dia voakasiky ny amina sy ny tsilo aza ianao, ary na dia eo amin'ny memokazany ipetrahanao, eny aza matahitra ny fiteniny, ary aza mivadi-po noho ny tarehiny. Fa taranaka maditra izy, ary ho lazainao amin'ny hany teniko, na hiheno izy na tsy hiheno, fa tena maditra izy. Fa ianao kosa ry zanak'olona, mihenoa izay lazaiko aminao, aza maditra tahaka izany, taranaka maditra izany ianao, ankafiny vavanao, sokafy ny vavanao ka hany izay afahako anao. Ny soramandry niny antsoana an Ezekiela ho mpaminany. Eto ry hava malalaka ao amin'ny tompo dia ny antsoan'Andriamanitra an Ezekiela ho mpaminany. Satria moa Ezekiela zany lehilahy taranak'Israely izy, zanak'Israely izy, dia nanaiky antsoan'Andriamanitra. Ary misy fanahy zany namangy an Ezekiela. Izy koa fa nivanginy fanahy zany Ezekiela, tonga dia nanaiky izy. Tsy nanohitra izy fanekeny, satria izy dia olom-boahositra zany lehilahy zany. Ho antsika koa izay manatriketo, ohatra isika dia hanaiky ny fitarihan'Andriamanitra, ohatra isika hanaiky hanao asan'Andriamanitra. Satria nahoana eto amin'ity toerana ity, toerana zay tena tian'Andriamanitra ampiasaina, tian'Andriamanitra ho zanany zany antsika. Kohaka isika dia samby hanaiky hanao any asan'Andriamanitra. Io Andriamanitra zay tompontsika dia miheno antsika izy, miheno ny varoka sanatra antsika isanandro izy. Tahaka ny Ezekiela ry hava malala, tsy mba nanohitra ny tenin'Andriamanitra izy, tsy mba niteny izy hoe tsy mbola tsisy fotoana zay hanaraka anao. Mekeny, ohaka koa isika dia hanaiky, ohaka isika hananitra Andriamanitra io any amin'ny avondrindra isanandro, na any amin'ny tokantranonao, na izanaiza ny tanelehanao, na any am-piasana, dia ekeo foana. Fa io Andriamanitra tompontsika io, Andriamanitra ny famindrampo, ary Andriamanitra tianao izy. Tsy tiany misy very isika na dia olo ray aza, tiany isika hanara dia azy sanandro. Alleluia. Teto koa Ezekiela ry hava malala, rehefa nanaiky tenin'Andriamanitra izy, nanaiky izy hanao ny asan'Andriamanitra izy, dia ho any amin'ny taranaka maditra ho ny tenin'Andriamanitra. Hitory-teny any amin'ny taranaka maditra, izy ho ny taranaka maditra dia ny zanak'Israely zany. Raha isika kosa dia irahan'Andriamanitra koa tsika hanambara ny hafitra aminazy amin'izao tontolo zao, indrindra moa amin'izao andro fa kaiky farany zao. Dia ohatra isika samy tena hitsangana, hazoto, hanambara ny fahatsaran'Andriamanitra, fa tsara ny ohatra zany Andriamanitra tompontsika zany. Teto koa Ezekiela ry hava malala, dia nandeha izy nitory ny teny, ary izy kosa dia nataon'Andriamanitra tena nisy horonan-taratasy mihitsy zany natsofotr'Andriamanitra tao ambavany Ezekiela. Mekeny zany lehilahy zany horonan-taratasy zany, satria tao anatiny horonan-taratasy io ry havako, dia tao dia reo lay firenena, reo zanak'Israely tsy manaiky fitondran'Andriamanitra, tsy miheno ny tenin'Andriamanitra izy reo. Dia zay dia nitenen'Andriamanitra hoe, na miheno anao na tsy miheno anao ny zanak'Israely, ohatra anao handeha hanao ny asako. Dia nekeny Ezekiela zany, dia ho tenin'Andriamanitra hoe, novokisan'Andriamanitra ny kidiny Ezekiela tamin'ny alalan'ny horonan-taratasy. Inona moa ny horonan-taratasy? Dia zany tenin'Andriamanitra. Io le baiboly tazomintsika isanandro io, entitsika io hanambara le fahatsaran'Andriamanitra. Entitsika io baiboly io
sokafintsika vakintsika dinintsika isanandro dia ho hitanao ao fa lay teny tsara teny mamy zay hoentinao haparitika no eran'izao tontolo zao ary zany mitondra tenin'Andriamanitra zany manambara ny fahatsaran'Andriamanitra zany dia tsy mba mifidy tavan'olona na olona mahandra na manan-karena ianao dia afaka foana no hanambara le hafatra ary tsy amin'ny alalan'ny fananany na fahantrana no hampiasan'Andriamanitra fa le fanahy masina izy no hanambara le hafatra ao anatinao izy no haniraka anao hampiteny anao tsy hatahitra anao na hangorohoro zay ny tenin'Andriamanitra teny tamin'ny Ezekela aza matahitra ianao na hifanena amin'iza na amin'iza hifanena amin'ireo olona madity aza matahitra fa oka anao dia hazoto hanambara ny fahatsarako dia tahaka zany koa tsika rehefa malala isika dia oka dia hanaparitika ny tenin'Andriamanitra eran'izao tontolo zao vonina isika hanaradia vonina tsika hanambara ny fahatsarana amin'ny tena fahamarinana sy fahamasinina zany atsika koa dia tsy mitongilana fantatra ny maro efa maro ny mahalala hoe zao fandaharana zao dia tena manina fampianarana tena olom-boahositra zany dia oka isika dia hanaparitika zany tenin'Andriamanitra zany oka isika tena hitsangana hanambara fahatsaran'le Andriamanitra tompontsika fa tsara loatra ary mamy zany tenin'Andriamanitra zany le teneniko teo hoe ny beboly zay ndesintsika tena mamy teny anatin'ity beboly ity dia oka dia hambarantsika zany teny mamy zany ho amin'izao tontolo zao dia efa ho avy ny farany rehefa malala oka tsika tsy ho varimbarina ary ianao rehefa mazoto anao asan'Andriamanitra zay olona voavitra amin'ny alalan'ny teny zay hoentinao amin'ny alalan'ny fampianarana zay ndesinao iny misatroboninahitra zay miandry anao any an-danitra ianao dia olom-boahositra ianao dia olona efa manan'Andriamanitra ianao le efa mitsangana amin'ny tena fahamarinana dia ho azonao tokoa zany satroboninahitra zany koa mitsangana isika tsirairay azy matahitra na mivadi-po rehefa mahita reny olona tsy matahitra n'Andriamanitra fa le fanahy masina le hely avy amin'ny Jesosy Kristy no ampidininy ao anatinao ary tonga na ho sa hanambara ny fahatsaran'Andriamanitra fa tsara loatra zany manompo Andriamanitra zany tsara loatra ny mankatony tenin'Andriamanitra koa izany rehefa malala teny tsotra sady fony entiko teto dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery hany alleluia amen Alleluia. Alleluia. Endravana malala dia hiditra amin'ny tavam-potoana farany atsika ny fidirana dia hiarandeha atsika any any an-trano any koa nareo dia hiarandia araka aminay a zao zao hiarandia atsika iteran'Andriamanitra satria mendrika ny fidiranan'Andriamanitra ry avana malala ena ada.
Fazahoavy ty ndray koa de alefatsika nira de samy faly fotsiny samy mandeha am'izay hainy fotsiny fa hifaly atsika fa olona afaka tsika samy faly fotsiny tsika androany a hifaly a ampevoninahitra n'Andriamanitra Samy mifaly ray heritovy zany. samy mandeha am'izay hainy samy mandeha am'izay hainy alleluia Spektatorku mares teman-teman. Any aminareo any koa dia tena mifaly anareo any an-trano any a dia zao ravana malala avy nanao pasika atsika da atsika androany tena angataka amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra mba andrao anjely mba hitondra livre zao atsika tsirairay avy alleluia hoavy valibava alleluia amen andao ataotsika zany hira zany dia miara mifalifaly a sady hiara andeha atsika fa ndao azy ndao ary a asitsika mety mitady angamba dia manaranaraka ny sasany a taritarisiko keliny aloha dia manarakaraka ny sasany Tartarisme. Yeah,
Manao livre zany. Fato lagi. Dawa. Saudara kana malala anao ira farany atsika anaovantsika fanaovam-beloma tsika rehetrarehetra misy iraray ataontsika akory inan'io a satria misy le fandehosa de iraray ataontsika stika tira anankiray ty sady sitsika fiatsika kely farany a fiderana mandrava sakana nao frera manangy amaviasatra amin'ny frera zany a mba hiara-dia aminay dahoary a mitarika nao frera manangy amaviasatra ny rala Jonathan atsika andiatsika androany andiatsika andahoary
io ny raha farany a miara mandeha aminay faraparanareo a Alleluia. Tena hoe nahafinaritra ny fotoana mamy fotoananao zay a rapitso de metsika nanabavy va ny famaranana fotoana izy no angatatsika vavaka ho amin'ny fotoana. Alohan'ny namaratsika fotoana dia mbola misy fampitahivana aty ratsika malala fa moa paska zay atsika zao nanomboka tamin'ny maly atsika nanao paska izao hiditra amin'ny paska firavoravoana dia enitsika marina ny fotoana iaratsika mivavaka izy aveo dia misy fampitahivana kely atoko ho atsika rehetra ao amin'ny Jaona toko 7 andiny 4:40 amin'ny anaran'i Jesosy fa toy izao tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanina fiainana mandrakizay. Amen. Ry ava malala nomen'Andriamanitra io teny io mba hampitsahivana antsika tsirairay satria atsika zao iara malala na misy nanome zanany lahy tokana Andriamanitra teto ambony
tany ary tsy vaovao zany fa efa ela hatramin'izay. Dia Jehovah nanome zanan'ilay tokana dia Jesosy Kristy tompo izay amijena antsika ho afaka amin'ny fahotana, ho afaka amin'ny ota. Zany nandefasany Andriamanitra ny zanany tetỳ ambony tany mba hamonjena antsika tsirairay. Ka noho izany afa malala efa tonga izy memem-poana, tonga teto izy bôjima, tonga teto tsy vidim-bola, dia tsisy zavatra nividiana teto nomen'Andriamanitra, tsisy zavatra nividiana teto nomen Jehovah fa nomeny memem-poana zanany. Na misy zanaka olona anankiray mananjanaka 10 lahy na 20 lahy, raha misy olona mangataka hoe meza zanakanao anankiray fantsina ry ambony azo fijaliana, tsisy olona nomeny zany. Nefa Jehovah Andriamanitra ray nanometsika an'izany mba fitiavinantsika nanomenjanatsika izany zanan'ilay tokana zany ny fantsina ry ambony azo fijaliana. Koa noho izany avana alohan'ny farana antsika zao engane mba anolotra izay rehetra entantsika mavesatra ho an' Jesosy Kristy tompo ty ambony azo fijaliana. Anolotra zay eta mavesatra rehetra, zay tsy zakatsika rehetra, ny ozina rehetra ometsika an' Jesosy Kristy tompo fa tsisy zavatra vidiana io. Fa tsy hoe la ho avy Jesosy Kristy tompo rehefa malala, tsy hoe la izy tonga eny amin'ny lanitra dia mba tsy hanena zany atsika fa mivavary avy malala, manatrea an'Andriamanitra, manatrea fa tsisy zavatra vidiana fa memem-poana ny fitiavan'i Jehovah Andriamanitra ray atsika menakavy na narepero na atsika menakava. Dia mirary soa, mirary fety sambatra ho atsika ho pasika lalandava ny fiainantsika mandrakizay avy malala. Alleluia, amen. Kivavaka atsika marina fotoana. Andriamanitra tomponay io midera sy misaotra anao zahay ary mankalaza ny anaranao, ianao rery ihany mena voninahitra Jehovah Andriamanitra ray malala tsy toa olo. Ndeto zay Jehovah Andriamanitra ray io, raha mitsy ny entina ataonay tsy hifanaraka amin'ny sitraponao, mamelana io kay na tamin'ny fiteny zany, na tamin'ny fietika, na tamin'ny eritreritra Jehovah Andriamanitra mifona eo atrehanao zay Jehovah Andriamanitra ray malala. Koa dia eto zay Jehovah Andriamanitra ray misaotra satria ianao rery ihany mena voninahitra Jehovah Andriamanitra ray malala ianao rery ihany nanome zanakanao lahy tokana ho anay Jehovah Andriamanitra ray. Koa dia misaotra amin'ny avondrindra, misaotra amin'ny era-po era-tsaina Jehovah Andriamanitra ray. Tsy anay isaoranay ianao fa tsy aman-karena Jehovah Andriamanitra, tsy amin'ny volamena, tsy amin'ny volafotsy, tsy amin'ny diamant, tsy amin'ny safira Jehovah Andriamanitra. Ny fonay Jehovah Andriamanitra ray no entinay maneho afaliana manome fisaorana aminao Jehovah Andriamanitra ray. Koa dia enganeo pasika mandrakizay ny fiainanay mandrak izay menakavy Jehovah Andriamanitra ary izay manaridianao Jesosy Kristy malala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sabata ngatako izany vavaka izany. Alleluia, amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Misaotra andalo itehaka mafy betsika ho andry zareo nanao an'izay fotoana tapany arivo zay. Dia teteny anareo hoe tapitreto fotoana atsika. Zao nefa ravana malala tsy maintsy faranantsika amin'ny fifankatiavana be ny fiarahantsika teto. Misy amintsika reto nefa andesa ady rehefa aveo misy ny andera alina amonjy ny fodina, misy ny andera pitso maraina, misy ny andera pitso ariva. Dia raha pitso ariva ohatr'izao zay fa zay menakavy kely ndraika mba sisy aleto dia te hanonona ny fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra ka andaontsika rehetrarehetra mba hitsangana dia ataontsika hifampitatana dia ataontsika lira mahafinaritra be hoe fiadanana ny amaranantsika ny fotoana miaraka rehetrarehetra androany dia zay ny ataontsika amaranantsika ny fotoana izy mony eny teo azafady ao ary misaotra antsika rehetrarehetra makasitraka nafinaritra ny fiarahana ohatrany hoe fa ela be sady ny tety nefa vao tamin'ny alina dia dao atsika no hira anankiray ifanaovantsika velomy tirity fiadanana ny atsika rehetrarehetra zany izy zany dia tonony amin'ny eo akaikinao ny fiadanan'ny tompo anapaka feno
any aminy a na de ody izy a amonjy ny fodina. Alleluia. Dawary lasaritsika tsy maintsy misy hira atao manentetra kely sao testa kely iny. Awary mba hitsangatsika de mbe fampitatantsika am'izany izy zany a eo atsika rehetra hiteny hoe fiadanana le fiadanana le. Alleluia. Now is another now. They find now that I'm near. But what be one of the fool? Yeah, I'll be to me. Lies and lies and it's now. Awari, kapta na dawali. It's around some they will find us in the town. Tundan now, Savannah now. And then I need some to Lisa. To Lisa. Yalanarane. One now. Sufrande o keknao. Hallelujah. Miara madawal zao fetiny Paska izao. Fiadanana ho anao eny andalana rehetrarehetra eny a. Misy ny andeha 600 km, misy ny andeha 400 km, misy ny andeha 100 km. Votahin'Andriamanitra ny antsika rehetra. Alleluia. Ianao any tokantrano any a. Fiadanany tompany antononona amintsika tsirairay avy. Alleluia. Tiaka mandro sosy mayantiry ty ianareo a. Zay mayantiry ty de iraitsika izy ty antononiko ny feoany a. Alleluia. Fanandao ni mbola yaona su ni mbola yaona fanaitana na doli manda piona yane vedo masuzare ifanta itinda yane ifa Pentecosta tinda yane masina yanare ni tupu mapipakati tifa site na maprai site na mapira
ane hitatana ny dy ane hitatana ny dy ka ampiany ra mandra-piaona mandra-piamindra yane veloma sozare ifankahitindray ane ifankahitindra yane masina yanare fandao isikiza Madapiamindra yane veloma suzare ifankahitindra yane masina yanare. Haleluya. Samita in'Andriamanitra. Amin'ny Pentecoste antsika manao fionana raha sitrapon'Andriamanitra. Masina yanare. Saya dah bayar lah nama dari sana. Cuma ni dari Cibamu, Cibamu. Haleluya. Tahu Yesus saya rasa pasti kami jalan. Tiada kebebasan Yesus.